Fiarabanantsika rehetra tao amin'ny fiandohan'ny lamesa. Ny fandaharam-potoanantsika zany zao maraina zao misy fandaharam-potoana amin'ny ankabehany eny dia misy somary atsipiriany kely any ho lazaiko eto. Ny tapakandro maraina no teneniko atsika dia avy eo arositsika mihinana eo izy. Ny anomboantsika izao amin'ny 6 ora izao dia angatantsika ny avenen'ny archidiocèse avaratra hanomboka ny vavaka. Dia nareo archidiocèse avaratra araka ny fapetraka ny manomboka ny vavaka sy mamarana azy isaky ny manao ny fionana isika. Ataontsika eo amin'ny 10 minitra eo. Izay natao hoe aresantsika fiofanana mikasika ny fampiarana na 2019 ny vokatry ny synode tamin'ny faraiky amby roapolo sy roa arivo ka tamin'ny faefatra amby roapolo sy roa arivo. Mirahasoantsika ihany koa tonga somatsara eto iala tany anisantsika tsirairay avy tany ary manisitaka amin'ny famalinany andro satria dia fanesantsika anjara amin'ny fiainan'ny eglizy dia telo mandravitra azy dia hoe solona sy ny podos zany hoe maray lalana. Araka ny teneniko tao amin'ny toriteny tamin'ny maraina dia hoe izy ary le lalana dia voalaza amin'ny evanjely masina Joany fa i Kristy ny lalana. Noho izany miara-dalantsika rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy ary ny fanahy masina no mpandray anjara voalohany indrindra. Noho izany ny fionana rehetra mikasika ny synode dia voto vavaka sy fiantsoana ny fanahy masina. Ka eto am-piandohana dia tsara ary ny manamarika an'io fa ny fionantsika rehetra dia tena voto vavaka, zany hoe manana toerany lehibe ny vavaka, manana toerany lehibe ny vavaka araka ny vorazako teo hoe miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy tsika ary ny fanahy masina no manivo sy mpandray anjara voalohany. Noho izany tsy fionana toy ny fionana rehetra mahazatra ty fionantsika ity
fa fionana indrindra fienona ny fanahy masina. Fienona misy enina izy ireo. Voalohany indrindra dia andalianantsika sy ianarantsika ny hoe dindinika ao amin'ny fanahy masina, na le hoe conversation dans l'esprit. Zany hoe mianatra an'io fomba fanao ny eglizy io zany tsika. Dia efa miomana amin'izay zany asaintsika hoe tsy maintsy ezahantsika zay avoafehan'io zany, avoafehan'io. Satria io ny fomba rehetra entina manatanteraka ny fionana mikasika ny synode, na le hoe fampiarana zany an'ilay tahirikevitra farany zany. Averiko indray mandeha hoe fandalinana sy fiainana tanteraka n'le conversation dans l'esprit. Zay na tonga ny teny hoe voton'ny fanahy masina zany sady votovavaka. Ny faharoa, fa miezaka mahafantatra hoe inona ny zavatra miseho amin'ny synode. Inona ny zavatra miseho amin'ny synode hatramin'ny androany 2021 mandrapahatonga n'ilay 2028, ary ianareo zany isika reo no mifandray mivantana amin'ny aty amin'ny national zany. Tsika no mifandray mivantana amin'ny aty amin'ny national zany. Tsika zany personne de référence amin'ny diocèse misy atsika tsirairay avy. Ka toy ny tetezana tatezana ray amreo ka toy ny tetezana mampifandray ny diocèse sy ny aty amin'ny foibe national zany ianareo reo zany. Dia miezaka tsika zany amin'izay fotoan'izay mampiasa ny serasera isan-karazany, na WhatsApp io na email io na serasera. Inona zavatra nseho tamin'ny synode nanomboka tamin'ny 2021, ary itsika reo tetezana mampifandray ny diocèse misy atsika sy ny aty amin'ny foibe national. Ny fahatelo miezaka mamantatra an'ilay tahirikevitra farany, na le hoe document final. Miezaka mamantatra an'iny zany tsika. Ny antony dia satria iny no ampiarina, iny no ampiarina, ary tsy maintsy ho valintsika hitondrana ny zava-misy any amintsika any zany. Dia mitaky fahalalana le document final zany. Zay zany zavatra andrasana amintsika io, andrasana amintsika ireo. Ny fahaefatra dia ndesaka fifandraisana, communication zany. Na ny any amintsika io eo anivon'ny diocèse io na ny fifandraisana avy aty amin'ny foibe dia rehefa misy zavatra mitranga avy any Roma ka tonga aty amin'ny foibe dia tonga dia apitany amintsika, ahafahantsika mijery hoe inona ny tokony atao. Zay zany ny fahaefatra zany communication. Ny fahadimy dia isika reo no anentana ny ekipa ao amin'ny diocèse misy atsika, anao ny fampiarana amin'ny diocèse misy atsika tsirairay avy, le hoe mise en œuvre zany. Itsika reo zany no tena mpanentana sy manentana andreo namatsika anao ny fampiarana, ka itsika ny kitro ifaharana amin'ny fampiarana n'io document final io na le tahirikevitra farany. Tsika reo zany ny kitro ifaharana, ary itsika reo no antenain'ny diocèse misy atsika, itsika reo no antenain'ny aty amin'ny brofoibe ahafahana mandray zava-misy any amin'ny diocèse. Zany hoe tena asa lehibe mihitsy ny miandeha, tsy hoe izao fotsiny itsika no mandray anjara, fa tena olo synode mihitsy. Tsy ho farana amin'ny 2028 io hoe tapitra zany hoe 2028
tonga any nitapitsika dia mifaranatreo fa mbola manentana iainan'le izy satria lasa fiainan'le eglizy mihitsy ny le document final io zany averiko nde mandeha hoe tsy zao fotsiny ihany fa tena olony synode mihitsy zany hoe miaina azy sy mampiaina azy zany sy mampiaina an'ilay document final zany. Reo zavatra nakelinareo zany mizavatra anasana amitsika noho izany tena mila ny fifatoantsika mianakavy satria averiko nde mandeha hoe tsika nikitry faharana any amin'ny diocèse misy atsika ary mampifandray ny aty amin'ny Foibe. Dia efa lazaiko tao amin'ny lamesa fa averiko amin'ny fomba ofisialy eto indray zany hoe misokatra manomboka eto zany ity fiofanana mahakasika ny fampiarana ny tahikevitra farana na hoe mise en œuvre ny document final ity manomboka izao. Dia raha soatsika mianakavy ihany avita soma tsara an'ity fiofanana ao anatin'ny roa andro ity ary tondra vokatsoa iaina ao anatin'ny vavaka dia mankasitraka mankatelona antsika mianakavy. Marana dia avy amin'ny diocèse Ampaisa. Mazava ho azy mopera dia sampilitra. Mandra fitenena voalohany mopera Crispin avy amin'ny diocèse Antananarivo. L'opérateur du diocèse d'Antananarivo. L'opérateur Séraphin du diocèse d'Antananarivo. Fary l'opère avec un épiscopat d'Antananarivo. Mon père bienvenue avec le diocèse Fort-Dauphin. Mon père Naringa avec le diocèse Mondava. Monsieur François Leiravo, catéchète du diocèse Mondava. Mon père Wagner avec le diocèse d'Antananarivo. Mon père Stéphane avec le diocèse de Thomas. Justin prêtre du diocèse de Mios. Federica, diocèse de Bartolazak. Père Willy Fedileste. Mon père Yesu, diocèse de Trondheim. Jean-Aimé ny aty amin'ny taratasy azy fa raha sity ny tena manavanana ny sofotra avy any Antsorono Mandidy. Laïque, ça fait laïque. Mon père Eldorado avec Ntsarana. Mon père Angelo avec Mbanja. Mon père Fabien avec Tsirabé. Mon père Donatien avec Tenarasoul. Mon père Tsik Marcel avy any amin'ny diocèse Ambositra. Filiassa Augustine, catéchète du diocèse de Moramanga. Mon père Edmond avec Mopé. Mon père Stanislas avec Mourumbe. Carole, diocèse de Bartolazak. Teresa Joël avec le diocèse de Ntsirana. Marie Dorothée Sotumbo avec le diocèse de Ambasa, catéchète. Monsieur Soulufo avec le diocèse de Tolanar. Mon père Gaston, diocèse de Toliar. Mon père Orlando, diocèse de Toliar. Sœur Blandine, diocèse de Antananarivo. Sœur Célestine, diocèse de Penerive, Fadis Leonardo e Cristina, Celestine Lima. Mon père Mato avec le diocèse de Maitram. Père Jean-Louis, diocèse de Mbanja. Monsieur Stanika, diocèse de Mazan. Mamsoa, diocèse de Moramanga. Mon père Paulin, diocèse de Tsirabé. Mon père Julien, diocèse de Bositra.
Madame Sitraka, diocèse de Maïtra. Mon père Nicolas, diocèse de Port-Berger, de misy laïque anankiray, diocèse de Port-Gombo la ho avy, fanandray officier de l'ordre national zany lao amin'ny bibliothèque nationale de Anosy, dia rehefa avy eo izy tonga. Roger Paris avec Antananarivo ao anatin'ny ekipa Silondy. Pierre Rodin, Spirita, amin'ny ekipa nationale. Monseigneur Pascal, amin'ny ekipa nationale diocèse d'Antsirabe. Fredline, équipe nationale diocèse d'Antananarivo. Saksawasy atao amin'ny ekipa nationale avy eto Antananarivo dia hijery amin'ny fomba tsotra ny fizotry ny synody isika. Io synody io dia manana ny lohahevitra hoe mba ho eglizy miaraty fiombonana fandraisana anjara ary asa fanarahana. Dingana fiainona fihaonana fifanankalozan-kevitra fandanjalanjana araka nefa nambaran'ny Monseigneur Pascal taria amin'ny sorona masina tamin'ny tobiteny. Dia io fiantson'ny Papa François synody io dia tanokelana daty ireo fa ny volana ny 6 sy ny 10 aogositra oktobra 6 sy 10 oktobra 2024 no nisy ny fanokafana natao tany Roma, azo natao hoe fanokafana ofisialy ny synode maneran-tany. Dia herinandro taorian'izay ataoko fananao daholo isika rehetrarehetra tany amin'ny diocèse dia nisy ny fanokafana ofisialy isaky ny diocèse ny 17 oktobra. Taorianan'io fanokafana ofisialy maneran-tany sy fanokafana ofisialy isaky ny diocèse io dia nanomboka ny dingana voalohany ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 izay hoe dingan'ny fiainona sy fankakevitra hifotony. Nanao anio isaky ny diocèse dia vita isaky ny diocèse dia nanao taty amin'ny sehatra nasionaly dia raha tadiditsika io dia ilainy tanterahintsika taty amin'ny Esika-Tanimena sy taty amin'ny Ekara-Tanimena ny 30 sy 30 Jolay taona 2022 sy 2024. Dia miditra amin'ny dingana faharoa indray isika dia ny dingan'ny fankalazana tany Roma. Izany hoe ny volana oktobra 2023 sy 2024 dia nisy ny fihaonana voalohany tany Roma nihaonan'ny maneran-tany zany. Dia tamin'io izy natao hoe ny première session ny fihaonana. Efa nisy ny fifanankalozan-kevitra, ny fiainona, le dingana tenintsika teo. Dia mbola nisy fandroana indray tamin'ny volana oktobra 2024 sy 2025. Dia tao aorianan'io fihaonana ny volana oktobra 2024 sy 2025 io no tonga no voaka ilay tahirin-kevitra farany izay nitenen'ny Monseigneur teo hoe tokony ho haitsika ilay document final satria iny zany no iangatsika indray zao no latsoratra iangatsika amin'ny fiainana izao dingana fahatelo zao dia ny dingana fampiarana. Efa nanomboka tamin'ny oktaona izy io tamin'ny taona hitatsika io 2020 sy 2025 mandra-pahatonga ny taona 2020 sy 2025. Isy ny fampiarana any amin'ny mijery ny dingan'ny fampiarana izay tahirin-kevitra ny synody zay any amin'ny diocèse isika. Dia amin'ny enim-bolana voalohany ny taona 17 sy 2025 izany hoe ny janoary ka hatramin'ny volana jona dia misy ny fihaonana hanaovana ny jeritodika sy ny fandanjalanjana ny fampiarana isaky ny diocèse. Omenantsika eo ihany ny daty amin'io atsika aty Madagasikara hoe aiza ny isaky ny diocèse dia aiza no izareo no mifidy ny daty fa misy kosa ny daty fetra izay tsy maintsy atongavan'ny takitra isaky ny diocèse aty amin'ny ekipa nasionaly mba tsy hampatarantsika amin'ny fizotran'ny synody. Teneniko teo misy ny fihaonana hanaovana ny jeritodika sy ny fandanjalanjana ny fampiarana
eo amin'ny sehatra nasionaly izany rehefa famononana ny vokatra nataontsika tany amin'ny diocèse zany no miakatra ty amin'ny nasionaly. Dia rehtsika eo hoe ny enim-bolana voalohany dia anaovana koa ny fionana, anaovana jery-totika sy fandanjalanjana ny fampiarana eo amin'ny sehatra ny kontinanta, zany hoe miainga amin'ny miakatra amin'ny dingan'ny kontinanta indray zany. Kontinanta zany dia i Afrika miaraka amin'ireo nosy manodidina ty amin'ny ranomasimbe Indiana. Dia mifarana io amin'ny volana oktobra 2022 fionambe fankalazana any Roma indray. Atreotsika dia hitantsika indray toy amin'ny tantara ny synody. Ampianatra hitarika, ampiatra ny zavatra izay horesahana eto mandritra ny andro. Entsika miverimberina teo ilay misy an'ilay document final. Atsangano hoe tanana izay efa nahavaky an'ilay document final hatramin'ny farany. Voilà. Na les documents final anakefatra 10 eo zany nahavaky an'ilay izy, bravo an'izay efa nahavaky. Dia ndretra moa zany zany document final androany vao enina hoe misy an'izany. Dikan'izany premier devoir anareo mihitsy, isika mihitsy moa zany zaho anatiny, ny mamaky an'io mandritra n'ity session, mandritra n'ity séance de travail atsika ity. Satria zany iresakitsika hoe inona moa zany no resahana any amin'ny diocèse. Ka le zavatra ho resahana raha mbola tsy nandalo teo ambany masony tsirairay, dia tsy fantatro moa anatin'le ordre du jour n'ireo ekipa misy fotoana ve amakina tsy fantatro miaraka na samy irery na groupe an'le document, fa tsy maintsy vakina mihitsy aloha le document satria eo ao anatin'io daholo no anombohan'le asa rehetrarehetra. Raha tsy zany dia manao ohatr'izao eny amin'ny raha an'iny tsika mody dia hoe misy document final hono vakina. Dia tonga amin'izao dia document final dia resaka an'le document final daholo n'olo jiaby tsisy namaky an'le izy na ray azy. Dia ngamba jerena zay hoe inona ny fomba na inona ny méthode ahafahantsika rehetra hoe mahavita mamaky an'le document mandritra an'izao. Farafaratsiny zany ianareo mialy eto na fantatra hoe inona le document dia inona no lazay. Raha misy zavatra tsy azo na ohatr'izany dia eto tsika anaovana ho anazy zany hitako hoe na andesana tim-bava hoe le document final fotsiny aza no fa tsy zay fotsiny no atao hoe mba voavaky mandritra n'le session dia fa zava-dehibe zay satria ao anatiny io ny zavatra hoentintsika any amin'ny dia ireo moa tsy zany ahoana ny anaovana an'izay le document ve fa tonga nylahatsoratra ity ny voalohany mitondra ny lohateny hoe ny foto-piarahany na ny ivo piarahany dia manorotsoritra ireo fototra ara-teolojia sy ara-panahy manazava sy mamelona izay rehetra ho hita ao alokely ao. Atolony ao indray ireo fahazona iombonana ny atao hoe fiarahany ny vohitra nandritra ny fionana voalohany ary velabelary ny lafiny ara-panahy sy ara-paminaniana. Miara-mandeha amin'ny fandovana ny asa pastoraly sy missionnaire, ny fandovana ny fihetsem-po, ny sary ary ny hevitra mitoetra ao am-potsika. Ny fizarana faharoa mitondra ny lohateny hoe miaraka ao anaty sambo. Dia natokana ho an'ny fandovana ny fifandraisana izay manorina ny ankohonam-piainana kristiana. Io zany le fibebahana ara-pifandraisana. Sy manome endrika ny asa fanirahana ao amin'ny fifandrohizany fiantsona, ny fanomezam-pahasoavana ary ny asa fandraharana na asa fanompona. Manoritra fomba fanao telo, mifandray lalina kosa ny fizarana fahatelo, mitondra ny lohateny hoe ary-tsay miarato, le tenin'i Jesosy tamin'ny apôstôly rehefa nanarato tsy nahazo nimiona izany. Tsy inona izany fa ny fandanjalanjana ataon'ny eglizy, ny dingana andraisana fanapahan-kevitra, ny kolotsainy mangarahara sy ny taperinandraikitra na hoe fanaovana tatitra ary ny fanaovana jery-totika na tomba. Dia io ilay tena zavatra intéressant be satria anontaniana io ao anatin'ny fanontaniana volanitsika. Hoe misy feno mangarahara ao amin'ny fiangonana, manahoana ny dingana fandraisana fanapahan-kevitra, manahoana ny fanaovana tatitra, na dia eo anatrehana ireny aza dia angatahina amintsika koa ny fanombohana dingam-piofona missionnaire. Izany hoe mba ho tonga missionnaire bebe kokoa ilay fiangonana misy antsika. Ka ilaina maika ho anjany ny fanavaozana ireo rantsana, mpandray anjara sa mpandraharaha. Anisan'izany ohatra hoe conseil presbytéral, ny filan-kevitra pastoraly diocèse, filan-kevitra pastoraly any amin'ny district sy ny sisa.
ny fizarana faefatra mitondra ny hoe lohateny hoe fanaratona namokatra be na fanjoloana dia manoritra ny fomba ahafahana mikolokolo amin'ny endrika vaovao ny fifanakalozana fanomezam-pahasoavana sy ny fifandraisan'ireo roy mampiray antsika ao amin'ny eglizy ao amin'ny vanim-potoana iovan'ny traikefa mpiorena paka amin'ny toerana iray amin'ny fomba lala. Dia manaraka eo ny fizarana fahadimy tondra ny lohateny hoe izaho koa maniraka anareo izay ahafahana mijery dingana iray tsy azo ialana dia fikolokoloana fanofanana ho amin'ny fiarahan-dia missionnaire ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Io zany ao amin'ny introduction no manao an'izay alina zay ahitantsika hoe iza araka teny Monseigneur Pascal fizarana fafiry ny tena hoe mila vakira fa nefa singatsingana be izy io mizarazara be misy tsy mahakasika antsika loatra fa misy tena mahakasika satria misy partie ny évêque ao momba ny évêque fotsiny misy momba mipretra fotsiny ao entana ny fandanjalanjana nataony zareo tamin'ny Roma zany sy namelona ny fanakalozan-kevitra izy ireo ny fiazakazana nakany amin'ny fasana ny mangiran-dratsy ny paka sy ny misy olona nitsangampivelona tao amin'ny senakla ary teo amboron'ny farihy. Ny antsony fanomezan'ny paka izay tsy izy fa ny fanay masina izahay nakatakatamy mba hampianatra anay izay tokony hataonay sy aneo aminay ny lalana iarahany rehetra mizotra miaiky sy mijoro vavolombelona ampitahirikevitra ity fivoribe fa efa traika efa ny ainany maro amin'ireo ankohonam-piainantsika ny fiarahan-dia izay lafo ny mandrafitra ny maha-izy azy ny eglizy. Miaraka amin'izay dia manoro ireo lalana izorana izy ny zavatra tokony ho tanterahina ary ireo sehatra vaovao tokony ho trandrahina. Volazaina iray masina izay niantson'ny eglizy anao sinody amin'ireo eglizy ankinina amin'ny fiahina pastoraly neveka ny fomba anohizantsika ny diantsika toana ny famantenana tsy manotoka. Volazan'ny mopera teo zany amin'ny teboka eto zany lecture analytique saina filazana azy eo le lecture partie structurelle an'ilay texte lay entsika teo fa hitondray zany efa ao anatin'ilay hoe teboka misongadina ao anatin'ny tahirikevitra io dia misy teboka enina ao ka le teboka fahatelo no zako entina amintsika eto zany. Ny teboka fahatelo io zany dia hoe ny mahazava-dehibe ny fiainoana na ny fifampiainoana moa zany ny fifanakalozan-kevitra ary ny fandanjalanjana dia misy ray roa telo efatra dimy enina misy zanakevitra enina na FDB enina ao anatin'io ka ny FDB voalohany dia hoe lova tamin'ny fiangonana sy masina Maria hatrany am-piandohana ny fifampiainoana dia ny larina farika amby valopolo no voatanisa ao ilay fampitinana zany no menantsika eto hoe lay fotom-pisainan'ny apôstôly tao Jerosalema ny arahana anapa-kevitra ny arana anapa-kevitra tamin'ny fanahy masina io no ifotoran'ny fifandraisana hitondrana ny fiangonana araka nampanentanan'i Jesosy ihany koa dia io fanahy masina io no hiara-dalana amin'ny fiangonana amin'ny fotoana sy amin'ny zavatra rehetra voantso hain'io fahaiza manavaka sy mandinitra io ny vita batemy rehetra. Larina fahasivy amby roapolo indray dia milaza hoe fianarana ho antsika ho amin'ny fiarahan-dia masina Maria amin'ny arem-pahasoavany synode dia ireto avy ilay izy hoe miaino mivavaka mandinika mifanakalo hevitra manohana manapa-kevitra ary mikatroka. Zay zany ny illustration numéro manasongadina an'izay lohevitra hoe lova tamin'ny fiangonana sy masina Maria hatrany am-piandohana ny fifampiainoana. Dia ny FDB faharoa ao anatin'izay teboka fahatelo zay dia hoe miampita ao amin'ny tokantrano ankehitriny ny fifampiainoana. Larina fahadimy amby telopolo milaza fa taniketsan'ny synode ny fianakaviana no izy toerana hitombona amin'ny fitiavana ny asan'ny maha-olona ny fampiainoana ny fifamenoana ary ny mahatompona andraikitra. Toy izany larina fahatelo amby enimpolo ny hoe ny mpivady dia irina anana ny fifandraisana amin'ny fifanakaloza-kevitra. FDB fahatelo ao anatin'izay teboka fahatelo zay dia ny anjara biriky ny tsirairay ao amin'ny fiarahan-dia. Larana fahaenina amby enimpolo hatramin'ny fahadimy amby enimpolo famtinana no anasongadina antsika amin'izay hoe ny fahenimpolo lalan'ny eglizy ny fisian'ny lalain'ny eglizy ny fisian'ny vehivavy maro teo amin'ny tantaram-pamonjena tsy misy sakana tsy ampitantana azy ireo ao amin'ny fiangonana. Larina faharoa amby enimpolo andro ny fiavaozana ny tanora hitoeran'ny faniriana lalina
ka ny alasa ho andavanandro ny fiarahandihy, zany hoe ahitana tanora zany roatra ka komantena kely amin'ny sehatra rehetra. Larina fahatelo amby enimpolo irin'ny synode ny hijery ireo mitondra fahasembanana ahiraka afaka sy mahavitrika azy ireo, tsy hoe olona anaovana compassion fotsiny zany fa tena hoe participant amin'ny mission mihitsy. Larina fahaefatra amby enimpolo ireo nisafidy ho mpitoro dia irina anana ny fifandraisana anatin'ny fifanankalozan-kevitra mikatroka angambany mavitrika amin'ny fiarahandihy ny mpanokantena araka ny satany, misongadina amin'izany ireo mpampiona firenena sy kolotsaina ary mendrika toanana. Io moa zany dia ohatran'ny tsy hoe ohatran'ny fa fanasongadinana ny asan'ny fikambanan'Anjelojô zay mampiona an'izay kolotsaina zay. Laloha zava-dehibe evi-dehibe fahadimy ao anatin'izay teboka fahatelo zay dia ny fiarahandihy aloha vao ny fahombiazana. Larina fahadimy amby efapolo manasongadina azy mitondra soa lehibe ho an'ny fiavaozana ny fifanankalozan-kevitra. Larina fahaefatra amby efapolo tsy ny mahomby ny zava-dehibe fa ny fahafahana misokatra amin'ny rehetra mba hiarahanorona na hitady ny fahombiazana sy hiarahana mahita amin'Andriamanitra. Commentaire kely avy amin'ny tenanay zany hoe indraindray l'esprit mondain amintsika hoe ny efficacité, fa eto zany dia solitana hoe le miaraka aloha ka ny mety hoe tsisy fahombiazana ara-taremarika dia le fiarahana fahombiazana. Ny tenin'Andriamanitra larina fahadimy amby valopolo ho an'ny fandanjalanjana amin'ny toe-java-misy voafaritra mazava dia ilaina mandrakariva ho ampy ny fitaovana ho amin'izany toy ny tenin'Andriamanitra voazava araka ny tokony ho izy, ny fahalalana ny fampianaran'ny fiangonana, ny fananana ireo fahalalana hafa ao amin'ny fiangonana sy ny fahalalana hafa eo amin'ny fiarahamonina. Larina fahatelo amby valopolo ny fanomezan-danja ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra mampitohy ankehitriny ny efa firesan'Andriamanitra amin'ny fomba maro tamin'ny voalohany. Tokony mbola mitohy kely izy ity fa ety. Ny fitaovana faharoa dia ny vavaka. Larina fahasivy amby fitopolo tao amin'ny vavaka sy ny fifampihainonana nandritra ny synode no nahafahana namelona indray io fampikatrohana avy amin'ny Jesosy io aritsainy aratonao. Izany dia amin'ny alalan'ny fandanjalanjana ny raharaham-piangonana, ny fikajiana ny fanapahan-kevitra ary ny fampahafantarana ny zava-misy izay lalan'ny iraka. Larina fahavalo amby telopolo paragrafy fahatelo nitondra fanehoan-kevitra maro ny amin'ny fananganana rafitra iray ho an'ny fiainona sy fiarahandihy ny synode ho an'izay ilana azy. Ny isan'ny toerana no irin'ny synode hamaritra izay rafitra sy fomba ary ny iraka ho an'izay toeran'ny fiainona sy tantsoroka izay. Misy fito zany le any fa diso mifanisako azy teo. Evi-dehibe farany hoe misokatra mandrakariva ny fikarohana ny fomba hampandraisana anjara ny tsiraray. Larina fahaenina amby enimpolo manamarina izay ny takiny ny fiarahandihy ny fiavaozana ho an'ny vita bate miaraka ny toerany, ny satany sy ny tontolo misy azy. Irin'ny synode ny hitrandrahana endrim-panompona vaovao voafaritry ny fotoana sy ny fitoerana. Larina fito amby enimpolo ny fikarohana sy ny fikarohana sy ny andra-pinoana homban'ny fifampihainona sy ny fanakalozan-kevitra dia tondrozotra ny fiarahandihy. Ao anaty fichier anankiray le thème sy le texte ao anatin'io. Dia zay ka manao apasy amintsika zany mba hafarafaratsy le no hitantsika ireo zavatra ireo dia anampy antsika aloha ny famahina ny tahirikevitra final manontolo tahirikevitra farany manontolo ao meko ajareo le SP initialise dia ampitaina arak'izay tato. Dia mbola misy fitsiketsenena alohan'ny rominitra mbola ampitana zavatra betsaka. Nisan'ny eritreritry misongadina moa dia hoe mitaky fiavaozana ny fiarahandihy dia ohatra hoe numéro 49 fiainana indray ny zava-nisy tamin'ny fariny Tiberiady malatsao ny aratonao izay fiavaozana tratrarina amin'izao synode izao. Fahasahiana tsy iondrika amin'ny tsy fahombiazana fa fahasahiana hanorina fahatokisana ny tompo ka noho izany fikatsahana anisan'ny fiavaozana moa zany amin'ny fanarahandiana fikatsahana fifandraisana vaovao. Kendreny synode ny hanavao ny fifandraisan'ny olombelona rehetra miainga amin'ny fifandraisan'ny kristianina mba aneo ny endrik'Andriamanitra amin'ny numéro
fadimapolo larana farika amin'ny dimapolo ohatra dia hoe adidin'ny eglizy ny mifona sy manonotra ny eritreritra ara-nofo ny miaino sy mitsabo ireo voararaotra ary ny mametraka arofanina ho an'ny fifandraisana voary amin'ny farika am-bepolo adidin'ny eglizy ny mijoro ho tranobe afaka hiaro zaza faro amin'ny dimapolo ohatra adidin'ny eglizy ny mandray indray ireo voahilika sy mandrindra ny fifandraisan'ireo nozarainy tantaram-pinoana efa mifolo zao hoe ataoko fa afaka makany raha tena marina zany a tahirikevitra tokony efa tonga tamintsika tany voalohandohan'ny taona tany dia mijery a dia satria fampiarana ny tahirikevitra ny tokony atao nefa tsika zao a anao fandanjalanjana le fampiarana ny tahirikevitra nefa ny tahirikevitra ary a mbola tsy hoe famalina fanontaniana fototra anankiray dia hoe endrika eglizy miarady toy ny inona ary lalam-piarahandi vaovao manahoana no ny vohitra atao amin'ny eglizinareo rehefa nojerena ny fampiarana le tahirikevitra fara andrasana amin'ny diocese vokatraray voalohany a dia tatitra miendrika fitantarana ny zavatra nitranga dia efa voalaza io izy hoe eo amin'ny enina pejy eo akataka zany a io tatitra miendrika fitantarana io ka ilaina io tatitra io a anomanana n'ilay fionam-be eo anivon'ny diocese dia ny ekipany synody eo anivon'ny diocese no mandrafitra an'io tatitra miendrika fitantarana io tika zay zany dia efa misy asa be miandry atsika any amin'ny diocese atory ny taratasy eo moa rehefa avy eo hoe inona ny zavatra tokony atao dia ny zavatra anankiray faharoa dia hoe taratasy soratany diocese ho an'ny eglizy rehetra maneran-tany zany hoe manao an'ilay fionam-be diocese a dia isy taratasy ho soratanao a dia apasy amin'ny diocese rehetra manerana n'izao tontolo zao manomboka eto amintsika io zany dia avy eo miakatra aty amin'ny national ho anydingana manaraka dia isy indray moa ny atao hoe rapport théologico-pastoral ataon'ny théologianina sy ny aty amin'ny ekipan'ny synode nationaly iombonana ho an'ny nosy misy fanamariana ty fantenen'ny pera do teo hoe any rehefa miresaka hoe efficacité na efficience sy ny sisa dia hoe ny fiaonana na fionam-be dia tsy ho anaovana fandanjalanjana miohatra amin'ny vokatra avoakany fa manandanja lavitra no ny atotakevitra avoakany ny fionam-be satria traike fampiarahandi zany hoe le fionam-be fotsiny amin'izao zany a dia efa zava-dehibe na tsy tsara ny vokatra avokoa na kely na maivana ary fa mbola ho hitantsika eo avy eo hoe misy dikany koa ny tsy fahombiazana ao anatin'ny lalany fiarahandi dia io navoakany secrétariat général synode tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana jolay dia zay taratasy zay no hoentiko velabelagina eto zany hoe noty ho an'ny eveka sy ny ekipany synode hoe inona ny tokony ataony dia makaiza ny zotra efa misy zavatra hita efa misy zavatra nampiarina zay vao manao fahatserovana dia zany mitadidy ny dingana nampiarana ny synode ny tahirikevitra farany io efa naneho ny zotra ny synode teo asera solange dia io nataoko anaty maitsomaitso reo efa vita dia mbola fotsifotsy tia le 2025-28 no taratasy fotsy mbola ho soratana nataoko menamena le 5 satria tany nefa tokony nanomboka namaky ny tatoska atsika ny tahirikevitra farany dia nanomboka nampiatra fa mbola tsy tonga tamin'izay moa tsika dia akory atao ka ny atao zany dia hoe mitadidy ny dingana nampiarana ny synode araka ny voalaza ny tahirikevitra farany dia inona no anton'izay dia misy aty constitution apostolique ECT ecclésia tsy tadidiko izy alvady dia zao voalaza hoe ny vahoaka an'Andriamanitra no teboka iangana
anaovana sinody ary ny vahoaka an'Andriamanitra no teboka fitodian'ny sinody. Zany hoe misy cercle herméneutique zany ao, miakatra ny feo averina mampiakatra indray dia manao an'izay dia mivoatra foana le fiangonana. Zany hoe misy zavatra be da be tiana avoaka zany hoe tsy hijanona amin'ny statu quo tsika ao amin'ny pastoral sy ny sisa fa misy teboka iangana dia mandeha dia miverina. Le teny hoe faire mémoire ao amin'ny lamesa dia misy le hoe anamnèse le aorianan'ny fankamasina dia hoe manambara amin'ny nahafatesanao zay tompo sy ny sisa dia ohatraohatran'izay le atao hoe faire mémoire eto zany fa hoe mamantatra sy miaiky ny fahatokisan'Andriamanitra, ny tsy fivadian'Andriamanitra teo amin'ny tantara. Zany hoe mitodika amin'ny lasa sahala amin'ny zanak'Israely le nitenenan'Andriamanitra hoe tsarovo ny nitondrako anao avy any Egypte sahala amin'ny nametrahako anao teo ambonin'ny elatry ny voromahery. Zay le lasa. Ka le ataontsika amin'ny fandanjalanjana ity zany dia hoe hijery inona ny nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiangonana tamin'ny ezaka nataontsika hampiatra le nahevi-kevitra farany. Dia hoe zany andinihana andanjalanjana ny ankehitriny sy hisokafana amin'ny hoavy omanin'Andriamanitra ho antsika. Dia nitanjona dia hoe mba hisy fibebahana bebe kokoa eo anivon'ny fiangonana. Zay moa no tena lohahevitra anankitelo amin'ilay tahirin-kevitra final zay, resaka fibebahana ny fizarana faharoa, fahatelo sy faefatra. Fibebahana mpiseho amin'ny endrika anankitelo. Dia nitanjona anankiray koa dia hoe mba hahatonga ny eglizy miara-dia bebe kokoa hatrany ary ahaizany mitory ny vaovao mafana. Misy kokoa zany fa tsy hijanona amin'ilay hoe ity nahazatra dia mijanona amin'ny foana izy fa hitady zava-baovao. Ka ny fomba natanterahana zay dia amin'ny alalan'ny fivoriana na fiona be, inona ny atao ao mitantara ny asan'Andriamanitra, asa nataon'Andriamanitra tamintsika no miezaka nataontsika. Dia ny anankiray faharoa hoe fisaorana an'Andriamanitra no izay zavatra nataon'izay. Ary ny fahatelo dia hoe fanekena ho tariana amin'ny dingana manaraka makany amin'ny asa fanirahana. Satria raha hitanao fa hoe navita zavatra Andriamanitra velona ny fahatokisanao. Dia rehefa hitanao iny efa sahala amin'izao nataony tamin'ny lasa dia mametraka fanantenana ho ampony olona le izy raha zany ary izy iroso ah. Ka izay ngamba mahazava-dehibe électoral au niveau diocèse na district. Ary farany dia ny ekipa diocésaine ny synode izay miandraikitra indrindrandrindra ny fanentanana sy ny fandrindrana ny asa ary koa manofa. Satria ny ataontsika zao fifanana dia rehefa tonga any nareo dia anofana olona zay. Efa nanitsikitsika moa ny avy any Roma hoe raha tsara ny ekipa ny synody dia tsy maintsy hatsangana indray. Raha ohatra ka tsy misy amin'ny diocèse dia miverina manangana indray tsika. Dia izy aby tokony ao anatiny dia miparitany ato. Misy laika, lehilahy sy vehivavy. Misy prêtre ary tokony voakasika ny curé. Misy olom-boatoka. Ao misy ny religieuse, misy ny institut de vie consacré, institut séculier ao anatin'izany. Samy manana ny fahasamihafana eo a. Fahasamihafana amin'ny lafiny rehetra, mety ny taona, mety ny congrégation sy ny sisa. Tafiditra ao anatiny ao koa tompon'andraikitra sasany ao amin'ny diocèse. Mety hoe vicaire général ohatra ny Antananarivo. Pikatroka anivy fiarahamonina satria misy olona kristianina manao zavatra any anivy fiarahamonina any fa tsy mitondra ny anaran'ny fiangonana tamin'ny anaran'ny tenany en tant que chrétien sy en chrétien zany araka fitenin'le Jacques Maritain. Miasa amin'ny maha-kristianina azy eo anivy fiarahamonina dia alaina reny olona reny mba handrafitra eo ekipa misy synody io. Garaka amin'ny veka zany ijerena an'ity. Dia raha mety dia hoe isolotena ny fiangonana hafa sy ny fivavahana hafa ka reny moa ny asa dia hoe observateur. Ohatranay zao vao aingana ny voro momba ny observateur dia misy pastora luterana dia ara-voro taminay. Fampiaino miara-miantsoroka andraikitra sasamy hafa. Misy moa hoe co-responsabilité dia misy ny co-responsabilité différenciée.
izany hoe samy hafa le andraikitra atao fa miombona andraikitra ihany nefa fa tsy hoe samy mandeha amin'ny le dia ao anatin'ny ekipa synode rehefa tokony anaovana fandanjalanjana fiaraha mivavaka fiaraha miain'ny tenin'Andriamanitra nitiditika ao amin'ny fanahy masina zay io tena iompana ny zavatra ataontsika raha reta sy raha mpitso le conversation dans l'esprit zany fa mila fiofanana koa ny ekipa synode zany amin'ny ankapobeny satria tsy misy niomoana ho an'izany fa nitendrena hoe ianao manao an'ity eglizy hamantatra izay no masahy ny fanahy masina tao amin'io eglizy io inona ny zavatra efa nivokary ny fanahy masina tamin'ny alala le zakakely nataontsika anatanteraka ny tahivokevitra farany dia ny tena exigena ndrindra dia ty farany ity hoe mahalala ny tahivokevitra farany mamaky mahalala farafaratsiny ambavoa any amin'ny doyane ireny mety hoe vondrona na vikarany entsona azy sy any amin'ny paroasy satria ireny no iara-iasa aminy fa tsy vitanareo dia anangona ny ina moa izy ny traikefa ny fiangonana rehetrarehetra tany dia zareo mety efa misy zavatra nataony tany dia ireny no hitondra ny feo dia tadiavina ekipa ny synode zany hoe ahoana ny fandraisana amin'ireny olona manambona sy mamory ny ampim-pahatserovana ny ainan'ny olona nandritra ny fanatanterahana ny tahirikevitra vary eto amin'izay tsika ilay mila manana souplesse satria raha mbola tsy nanatanteraka ny TF dia tsy maintsy hitady fomba hoe inona ny zavatra efa ny ainan'ny olona par rapport miohatra amin'ilay TF dia mila famakina ilay TF zay inona ozy mitady tsy miaina hoe vavolombelona olona indrindrandrindra ny curé na ankonam-piainam-piangonana reo olona reo zany hitantara momba ny traikefa ny ainany nandritra ny fotoana nampiarana le tahirikevitra farany dia avy eo tsy manao tsinotsinona zay anjara briky na naomby na tsy naomby tany fa omena lanja daholo le ezaka nataony olona dia mamantatra hoe inona ny mety loharano mamelona ny eglizy ao amin'ireny ezaka natao tamin'ny fampiarana ny tahirikevitra farany reny ao amin'le dingana natao zany jerena koa hoe ny fomba hitombohan'ny ankonam-piainana ao amin'ny fomba iarahan-dy dia ity farany mila mijery inona ny sehatra tena namokanan'ny eglizy ny hery hoe tena natompony tao mihitsy ny fiezahany manontolo taorianan'le synode tsy resaka routine manao tatitra tsotsotra hoe zao nisy mivavaka sisisy inona ny zavatra nahagaga tena nampitolagaga antsika nandritra n'izay fotoan'izay misy andalan-tsoratra masina manilo ny lalana ny zorana be dia mba ilazao hoe ty tenin'Andriamanitra ty dia tena hitanay mihitsy hoe niatra taminay na nampiary zay misy zavatra nataon'Andriamanitra nampitolagaga dia miteraka fisaorana dia mila fahitan'izay ny zavatra miiba dia hoe ny sedra sarotantsika tamin'ny fanatanterahana izy misy ny fanoerana misy ny sakana misy ezaka tsy nahitana fahombiaza dia natao misy zavatra egatsika fa tsy misy dikany tsy manana lanja loatra satria kely madinika ny antony dia satria mbola tsy hita tsara hoe inona ny vokany fa olazany ao arena kely ao hoe reny zavatra reny dia fomba hitantanan'Andriamanitra ny eglizy ka matanjalanja amin'izay tsika mijery hoe inona ny tsampy inona ny ezaka zany mbola ao amin'ilay malomana ny tatsotra miendrika tantara ihany sika zao rehefa nampiatra ny tahirikevitra ny fiarahan'ity zany dia mety hitantsika vetrany hoe ty fiovana hitanay tsara amin'izao fiovana hita fa mety tsy mahita fiovantsika fa ao ambatiky reny tsy fahitana fiovana reny dia misy famantarana misy sina kely manambara hoe efa mizotra makany amin'ny fiovana ianao zay le izy mamantatra ireo famantarana milaza fiovana sy ny fizorana makany amin'izany fiovana tsy hoe mamaky salama mamaky ana fa miaina ny tantarany olona le traikefa ao anatin'ny vavaka tsy lova finota sy ny tenin'Andriamanitra dia miverina ihany amafisina midididika ao amin'ny fanahy masina
mamantatra ireo famantarana. Dia le zavatra mitranga rehetrarehetra zany tsy mitovy ny lanjan'ireny eo masontsika. Fa misy hoe ity tsy dia misy importance loatra, ty tena zava-dehibe mihitsy. Fa rehefa mandeha fotoana zany dia hoe hita fa misy zavatra tsy dia misy dika loatra teo masontsika tany aloha dia mihamanandanja tena hoe izao dika le izy. Misy an'ity ohatran'ilay olona miteny hoe mety zao velomnareo raiky izy ozy le reny. Efa miteny izy hoe fa ho faty fa rehefa maty izy zay vao tonga saintsika hoe zay le dika le fotoana mandeha ny fandalinana sy fikarohana dia mahita hoe zava-dehibe ka ity. Zay zany izy hoe raisina reny zavatra reny dia raha mamaky ao amin'ny vavaka sy eo ambany fanolova ny finoana dia eo amin'izay ny atarafana hoe manahoana ny fomba hitantana ny tompo ny fitombony ambonam-piaina am-piangonana. Zay zany le point négatif atao an'itao dia hoe misy le point négatif satria misy zavatra tian'Andriamanitra hitrikitriantsika bebe kokoa sy anaovantsika ezaka bebe kokoa dia lalana fahafantaran'Andriamanitra ny filemantsika zany iny mba hitombona ao sy ny sakana rehetrarehetra hitantsika no toa misy heviny manokana ao amin'ny dia ataon'ny eglizitsika. Dia aiza ho aiza amin'izany no ahafahantsika mamantatra ny asan'ny tompo sy ny fanahy masina. Dia ny zavatra temeniny ato hoe amin'ny faharoa io be de io miaino ireo famantarana. Ohatrany hoe miscruté zany, misy famantarana fa tsy hita maso. Iverenana matetika ireo singan'potra tao amin'ny dingana teo aloha. Mahita tsikelikely ny mahazava-dehibe an'ireo izay toa tsy nanan-danja loatra teo masontsika. Fantaniana petraka. Inona no manakoako ao amintsika manoloana an'ireny famantarana izay tsy hitantsika loatra teo aloha fa teo aoriana hoe zava-dehibe ka izy. Dia ho amin'ny inona ny tsapantsika fa hiantson'ny tompo antsika? Zareo fa mampisokatra any amin'ny loha foana izy. Inona ny antson'ny tompo ao ambadika izay karazana tsy fahombiazana izay? Dia hoe inona ny mihamasaka amin'ny fahazontsika le dia iarahananao? Zay zany le évaluation zay. Hoe misy zavatra tsy nety fa tsara nefa le izy rehefa dinihy. Misy tanjona tian'Andriamanitra hotratrarina. Miova-kely izy tsy midingana raha iny fa tsy hoe sotro ronono izy masin'alcool rehefa mbola zazakely dia iny ihany no sotroina rehefa lehibe. Fa mitombo ny olona, rehefa mitombo ny olona miavao ny fifandraisany amin'ny olombelona namany tsy midingana raha iny. Dia tala amin'izay koa ny fiangonana zany, ny rafitra ny fiangonana. Miseho ny lalam-pibebahana sy fiavaozana, anavaozany tompony eglizy. Ny tahirikevitra farany farahenany folo teo le nijerentsika io le resaka fibebahana. Fibebahana karazany telo izay ny fanjoy, fibebahana ara-pifandraisana, fibebahana midingana, anaisana fanapahan-kevitra sy hiasana ao amin'ny eglizy. Dia le fiofony fifamatorana, izany hoe tsy mijanona fotsiny amin'ilay eglizitsika na ao amin'ny paroasitsika fa misokatra amin'ny any ivelany, zay hoe ad extra. Na fiangonana hafa io na zao tontolo zao io na fivavahana tsy kristianina. Dia io mifototra indrindrandrindra amin'ilay midingana faharoa teo. Fa iverenana ilay midingana faharoa dia hoe mamantatra ireo famantaram-piovana sy ireo fizorana makany amin'ny fiovana. Somary manao gymnastika kely tsika amin'ny fianana ty fa mampiasa saina be le zavatra le fandrahoana farany fidèlement. Tsy hoe atsarainao le teny mba anafinafenana le tsy mety fa tena hoe le zava-misy ny tantarainao. Araka ny tokony izy tantara mitady fomba fiteny tantarana ny zotra nataon'ny eglizy. Efa any amin'le fanoratana le taratasy fanoratana le tatitra izay ilay nanaovana le feonambe. Dia io izy enina ka hatramin'ny valo pejy ny faharetany ato mihitsy hoe teny miisa 3 arivo ka hatramin'ny 4 arivo. Hainareo manisany teny ao amin'ny ordinateur. Mijery ery ambany ery dia misy an'le ohatra boky kely eo dia klikena io dia mivoaka hoe io dia mipetraka ilay izy hoe 3000 mots na 4000 mots. Dia saman'izay zany tatitra tokony vitany any diosèzy. Manahoana ny firafitry le taratasy
eto dia mila mitantana amin'izay tsika. Voalohany, teny fampidirana mampafantatra le asa soratra ataontsika. Dia ny fomba hitondrana ny asa soratra ohatrany mianose hoe zao plan zay zany mety autonojivo tsy mitenenina amin'io. Dia hoe izavo ny olona na volon'olona na ambaratonga ao amin'ny fiangonana voakasika ao amin'ny fitantarana. Ny faharoa ao anatin'ilay taratasy dia hoe le ivo fitantarana mametina ny vokatry ny voalaza ao amin'ny laharana by le teo aloha teo zany le hoe relecture. Ty azo menanareo ty rehefa aby dia hoe mamantatra ny famantaram-povana sy ireo fisorana maka amin'izany. Dia avy eo teny famaranana fohy mamaly le fantanina amin'izay hoe endrika eglizy missionnaire miara dimanahoana no nipotra atao amin'ny traikefa nenanareo na miaragela any amin'le slide voalohany aloha azafady a misy zavatra diko kely le voalohany indrindra amin'ity le fitantarana ty any amin'le 2025-28 a da sika le slash kely le filesy kely manao sala am'izao dikan'io a mbola tsy fantatsika miandry antsika aoriana 2028 fa mbola ito le synody zany. Ary ao anatin'ity taratasy notina le fandraoma ty dia hoe ny olona mandrafitra ny ekipa ny synody dia tokony olona afaka miasa mihoatra ny taona 20 sy 20. Dia io moa mbola tsy misy déclaration officielle hoe synode assemblée générale 17 be io mbola tsisy ateto fa mbola misotra makany fa vokatra indray a no entina eo anivo ny fiaonam-be eo anivo ny diocèse. Ka io fivoriam-be io dia atsoiny ny évêque dia mivory ny diocèse voalazalaza ny ana ao anaty tsy voasoratra izy aby tokony antsona ao anatin'io fivoriam-be io. Dia andraisana sisy fampizarana ary anazavana le relecture an'le traikefa voalaza le tatitra miendrika tantara sahala hoe raha tsy rafitra le tatitra miendrika tantara tsy vita tsara dia mipitrika koa ty asan'ny fivoriam-be any foana zany izy totika midy manaraka foana tsika fa tsy mijanona zay matsy le hoe faire mémoire tsy hoe mitadidy ny lasa dia manomanina an'le lasa tongolo mijipy zay fa manova avy amin'io lasa io hoe inona nataon'Andriamanitra, inona ny lalana misokatra, inona ny tokony atao. Ity dia aoka zava-tsara. Arindra tsara ny fotoana any amin'ny diocèse mba tsy hikoropahana amin'ny fiaonam-be. Misy diocèse sasany zao efa nanapaka hoe amin'izao fiaonam-be. Fa tsika efa nametraka daty hoe alohan'ny farany volana avrily 17 sy 20 dia tokony efa tonga aty na ny tatitra miendrika fitantarana na le taratasy alefa amin'ny eglizy manerana an'izao tontolo zao mba ahafahana mandefa fivorina andro ray na tapakandro roa ary andro roa feno afa raha mety zany hoe commissionana indro zany tsy mifanesy satria maka recule kely dia miverina manao relecture zay. Mila traike fara-panalalina io ka tsy atao ambany zavatra mivavaka ny liturgie ny vavaka samy rehetra ny fahanginana ny asan-tsokajy ny fiaonana miaraka salamy ataontsika mbola izy fotoana anaovantsika asan-tsokajy rariva sy rapitso ny fakandrivotra aloha ny fikolokoloana tsara toerana resaka logistika zany ahafahana mifampiaino sy miaino ny fanahy masina sy hamantarana ny lalaky zorana amin'ny loavy satsika efa misy asa pitsipitsy maromaro miandry antsika amin'izy dia mila jerena zao zany rehetrarehetra zany fa manao ohatra mopera faly zao sahira da hoe manoana toerana ivoritsika sy mandraisana dia tsy maintsy sala amin'izay koa dia
le atao zany aneniviny diosesy zaraina mialoha amin'ny mpandray anjara ny tatitra le miendrika tantara io zany a ahafahany mamaky mialoha omba mbavatra sy fandiniana zany hoe zay olona andray anjara rehetra amin'ny fionambe io dia tokony efa nahavaky an'ilay tatitra nataony ekipa ny synody sahala amin'le ataontsika hoe tokony efa nahavaky ny tahirikevitra farantsika mionetra dia tsy mamaky fotsiny izy fa mandinika sy ao anatin'ny fivavahana mandinika zany ao anatin'ny fivavahana dia misy koa ny fiomanam-panahy fiomanam-panahy iainona ny tenin'Andriamanitra dia indika zany efa misy fotoana tokony andritrahan'ny mpanentana hoe tenin'Andriamanitra toy inona no entintsika hiatrehana le fiaonana ametrahana fahina ikolokoloana ny kalitaony dinidiniky satria mety hoe dinidiniky eo amin'ny fanay masina oatan'izay misy fanay masina amin'ny latsakatafoka dia tsara pely izy fa tsy maky miraha opéra spirituel nanzay zany nieritreritry ny olana amin'ilay olona mifampiresaka satria atahoana moa ny fampiresaka raha ohatra ka tsy matoky dia le hoe fahafana anaty sy fifampiainona fahatelo fijerena facilitateur avanana io dia olona mpitarika manentana any anivon'ny sokajy any anivon'le vojona ohatra hoe manao dinidinika ao amin'ny fanay masintsika dia isy anankiray atao hoe facilitateur mandrindra n'le fandehan'le asa ao dia hoe zao ndray aloha nijerentsika tapitra iny dia mifindra amin'ity point ity ndray tsika dia zao daholo ny condition apetraka momba n'io zavatra io zao dia atao fandravonana inona ny zavatra hoentina any amin'ny fivoriana ohatra n'izay zay lefa atao le facilitateur zany fa io facilitateur io a dia efa nahazo toromarika tsara mikasika ny fomba fiasa zany hoe tsisy improvisation zany afarafaratsiny isy exercice hoe hitatsika fa hianatra anao azay tsika raha nazay ary mbola hianatra koa fa raha hoe tena nanao tany Roma nefa nahita le afaka mampanjaka rivotra fahaiza miaino sy rivo-pivavahana io zany raha olona hoe tena mora entin'ny fihetsem-pony dia tezitra dia rava le groupe manao dinidinika manana calme tsara avy eo fikolokoloana ny toerana ny fotoana sy ny efitrano ivoriana mba ahafahana mifampiaino ahafahany rehetra mandray anjara sy ahatsara le fifandraisana ovana zao disposition-ny amintsika rehefa amin'ny ariva ny efitra dia le zavatra ataontsika hoe zany zavatra ho ampiarina rehefa miverina any amin'ny diocèse hoe atao salamizao koa ny anaovantsika azy mety hoe tsy tonga lafatra le izy fa mahita ny fomba anatsara anazy tsaratsika fangalasana tokony tsy banga ao anatin'io fanimbilimby ny asa-tsokady sy ny fivoriam-be satria mifanohana daholo zany le zavatra atao na ataon'ny tsirairay na ataon'ny daholo be miaraka efa aritany ao hoe ny eukaristie sy ny fianonany teny ny alalin'ny fanagalozan-kevitra amin'ny sokajy madinika sy ny fandanjalanjana iombonana samy manana ny tsara toerana izy rehetra reny fa tsy misy hoe ty azo avela iry tsy maintsy tazona mba ho ampy ny fotoana anaovana relecture an'le compte rendu narratif le tatitra miendrika fitantarana zany sy le fotoana anoratana ny taratasy ho an'ny eglizy naverina soratanao hoe 30 avril ny fahatongavana ty amin'ny national ka zay zany dia efa mila jerena rehefa miverina any amin'ny diocèse tsika hoe rovina ny tokony atao fiainam-be rovina ny tokony vita le tatitra miendrika fitantarana ny zava-tseho jerena mialoha ny fomba hampahafantarana ny zava-misy amin'ny ankonam-piainana eo atoerana hoe ahoana ny ahafahantsika manangona ny zava-misy any dia valinko hoe ny fomba hizarana anareo vokatra anankiroa reo araka ny mety amin'ny ao an-toerana sao dia lasa tompotrano miolo izy eto zany zao dia mila fantatry ny olona hoe zao le ezaka natao zao mivokatra miverina any aminareo averina tsahivina ihany le lazainy UEC numéro 7 iny hoe miainga amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ny synody miverina amin'ny vahoaka an'Andriamanitra
dia miainga raha vahoaka an'Andriamanitra indray dia miverina ny vahoaka an'Andriamanitra. Zay mahatonga ilay 2028 hoe farany sa tsy farany tsy ho farany. Hoe mazava loatra zany fa amaly ilay fanontaniana fototra fa mbola omeny ihany ilay endrika avy eo. Eo ilay izy zavatra voalohany atao iverenana vakina ilay tatitra miendrika fitantarana relecture an'ilay contrat du narratif. Dia ao anatin'io zany hoe mampatsiahy ny lalana ny diavy miaino an'izay voalaza ao fa ty ny tena zava-dehibe manaiky hotohiny votoatony zany hoe mahatsiaro tena fa voakasiky le tatitra fa sao dia tonga amin'ny hoe tsy mahakasiky anay zany dia mandeha fotsiny zano nandeha tao anatin'ny lalany zotra tamin'ny lalany. Zay ohatsy ny problème le teny hoe fiaraha-ny satria le fiaraha-ny mety mandeha foana le fiaraha-ny fa le banga ao anatin'izay itentsika zay zany le hoe le synode le synodalité hoe mipetraka foana misy olona raha-ny ao a dia miaradia manaraka ny olona anankiray ny Jesosy Kristy. Sa moa tany Afrika ireo dia nantany olona hoe nareo hoe nandrika ny synodalité amin'ny teninareo. Dia ohatsy zareo hoe aha tazominay satria saika francophone foana le olona. Dia tazomy teny hoe synodalité dia mba mipetraka le hoe synode. C'est une hodos mizotra amin'ny lalana anankiray. Zay mandeha fa mahalitany olona tao anaty FP satria misy masera paye avy an-Sénégal nanao fanazavana momba ny synodalité. Dia ozy le rangahy stupidité nataony antipapa zany teny synodalité zany fa taizanao anatin'ny fiangonana ny misy an'izany. Dia ozy hoe fantatrao hoe dika le synodalité za manontany anao izy fa zay anao hoe manontany anahy zareo fa misy teny hoe synode ao anatiny synode miara-dalana lalana anankiray ny Kristy. Dia le toe-panahy ny synode no tiana iainana hoa nazona le synodalité tsy namaly fitaovam-piasana tsy maintsy apetraka ary ampiarina ao anatin'ny fiain'ny fiaonam-drety ny dididinika ao amin'ny fanahy masina. Ka amoahana ny traike fa samy rery io dia avy eo a ho zary lalana iray sa fa tsy hoe expérience personnelle fotsiny zany fa expérience communautaire. Ka mila mpitarika havana manamora ny fanakalozan-kevitra sy mitandro ny fanajana ny fomba lettre zany ty a. Dia izy hoe tantara iombonana izy io a ifampizarany eglizy eo an-toerana fa tsy vokatry ny ekipa ny synode akory tsy vokatry ny ekipa ny synode samy reny zany hoe fiainan'ny fiangonana no anatin'io a fa l'équipe en synode no mandrafitra le izy a dia tout le monde se reconnaît dans ce texte mahita hoe voakasiky io a. Dia eo zany l'équipe en synode dia hoe miverina mijery an'ilay contrat du narratif fa miveka mety amin'ny sosokevitra hoe mba ampidiro ty zavatra ty a fa ohatra misy zavatra banga izy no manome mivalide an'izy hoe mety tia zay makany amin'ny national dia mbola toy izany io le dingana manaraka fatitsika zay mandroso. Eglizy hafa sy eglizy manontolo zavatra mbola tsy nisy teo amin'ny tantara hatramin'ny nafaky teny enao tsy fantatra rehefa nisy tamin'ny amonareo fa hoe ny eglizy anankiray manoraka ny zava-misy ainany ampitaina ny amin'ny eglizy hafa dia sahala amin'izay koa l'eglizy hafa mampita zavatra sahala amin'izay. Anamafy sy ampiseho bebe kokoa le fiombonana satria ny tena fiainam-panahin'ny fiaraha-mony dia le dingana natao. Hitanareo ohatra le mifanolotra cadeau dia hoe tena manambara misy mifankafi. Zany hoe masamy antsafa zany ny eglizy rehetra manerana an'izao tontolo zao fa tena iray le eglizy. Ary rehefa mantsapa izy fa iray a dia moramora kokoa hoe le hiara-by satria ohatra hoe raha misy kristiana be lehibe volonan'ny Nigeria mety tsy taitra ny eglizy aty Madagasikara. Dia zay fiombonam-po zay zay ny zavatra tena tiana apetraka zany dia hoe fifanakalozana fanomena dia hoe
araka anareo le fanazavana dia satria ty tena zavatra tsy maintsy alalintsika ahoana zany fitarihana fiovena ary ampiasana ty méthode ty. Conversation spirituelle na conversation dans l'esprit. Zavatra valo zany no resantsika. Voalohany hoe ahoana no andraisantsika ty dinidika andraisadresaka mifanahy masina ty ho fomba anankiray ahafahantsika mandanjalanja mianatra mandanjalanja eo anivon'ny ankonana eo anivon'ny église. Zany hoe fitaovana anankiray zany ity méthode ty fomba anankiray ty. Faharoa ina tanjona amin'ity dinidika na resadresaka mifanahy masina ity. Dia fahatelo ina daoly ahoana ny anentanana le dingana telo atao amin'ity resadresaka ty misy dingana telo zany. Dia ina daoly no atao ary ahoana fomba toetra anankiray eo amin'ny église. Le maha église ny église mihitsy zany no resahana amin'ireo église miaradia zay. Ary ny fanahy masina no mpiaradia fototra. Dia ty resadresaka amin'ny fanahy masina ty no fomba nampiasaina nandritran'ny synode tamin'ny 1 ka hatramin'izao. Ny antony iny fomba tsara indrindra zany ahafahana mandanjalanja mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao ny église. Ary tsara amantarantsika fa Papa François jésuite ary Ignace de Loyola mpanorona fikambadana no tena nandala ty fomba hoe resadresaka mifanahy masina. Dia ao anatin'ny resadresaka dialogue zany no anatanterahana azy. Ary rehefa misy dialogue tsy maintsy misy fiainona. Ary ao anatin'izay fiainona sy famaliana zay eo no misy ny resaka. Ary ny fanahy masina no herim-panentana amin'izay. Izany no mpandray anjara fototra amin'ity resadresaka ataontsika amin'ny fiainantsika nyty synode eo amin'ny fiarahana. Tsisy olona afaka hiteny olona anankiray hoe tsy ilaina ianao. Masy dakoro miteny momba latsambatana izy. Matsy afaka hiteny amin'ny tondro hoe tsy ilanao sy tondro tsy afaka hiteny amin'ny mazy hoe tsika reto zany matoa tsika eto misy ilana azy daholo. Dia zay mitaky fifampiainona. Zay zany fampidirana tsotsotra. Dia direntsika zany hoe ina marina ity resadresaka mifanahy masina ity ary ahoana ny resana azy toy ny fitaovana ahafahantsika manatanteraka ny fandanjalanjana ao amin'ny église. Raha mampiteny conversation tsika na hoe resadresaka raha jerentsika ny tenin'ny évile dia hoe tsy zavatra azoana hevitra fotsiny fa hetsika mba ahafahan'ny olona mifanerasera zany. Ary ny conversation no ahafahan'ny olona mifanatona. Tsika olombelona zany tsy afaka mifanatona raha tsy. Dia zay firesahantsika maha-pralahy sy prahavavy na fiainadantsika zay no ahafahantsika manokatra sehatra amin'ny hafa ka ahafahantsika manatona ny hafa ary ahafahan'ny hafa ihany koa manatona antsika. Zay ny fifampiainona. Ary ny fifandraisana no mampiavaka ny olombelona satria tsika olombelona ihany no afaka mifampiresaka. Dia io fampiresahana io miteny zany lalan'ny teny no ahafahantsika mampitombo ny fifandraisana amintsika. Ahafahantsika mifandray bebe koa. Ao amin'ny soratra masina hitantsika Jesosy mifandray amin'olona. Mifandray am-pianany, mifandray amin'ny farisianina, mifandray amin'ny mpanoty sy mifandray amin'olona rehetra izay nanatona azy. Raha jerentsika manokana ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ny vehivavy Samaritany teo amin'ny fahatsakana. Ao amin'ny masina John 4 io zany hoe resadresaka tsotra fa nitahaky amin'ny zavatra lalina ara-panahy. Resaka rano ny ampovoany dia nitahaky amin'ny fanomezana rano velona izay fiainana avy aminazy. Zany hoe ty resadresaka ty zany dia miainga amin'ny zavatra tsotra dia nitahaky amin'izay fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ary mitomboka amin'ny itsika samy itsika. Zany hoe ny fifandraisana zany na le resadresaka ara-panahy dia manokatra ny fotsika hisokatra amin'ny hafa
ary ahafahantsika mamantatra bebe koa ny hafa ary ahafahan'ny hafa mandraytsika. Dia mifototra amin'ny fiainona ity resadresaka amin'ny fanahy masina ity. Fiainona, fivavahana ary ny fandanjalanjana eo anivon'ny ankohonana. Zavatra telo zany no tsy maintsy taditsika hoe fifampiainona, fifampiaina, vavaka sy fandanjalanjana. Dia amin'ny zavatra rehetra ataontsika zany, amin'ny asa ataontsika, raha mifototra amin'ity conversation spirituelle aty, hitantsika mivokatra tsara ately satria miankina amin'ny zavatra telo ireo foana zany ny fahavokaran'ny asa ataontsika: fifampiainona, vavaka sy ny fandanjana. Fampitana hevitra fa tena hoe fidirana lalina ara-panahy. Ahafahan'ny rehetra mandray anjara ny ty resadresaka ara-panahy ty mifampiaina sy miaino ny feon'ny fanahy masina. Dia mazava fa tsy hoe fandresen-dahatra izy ity, tsy hoe misy hevitra tianao ampitainy, fa famantarana miaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe mitaky fisokafana amin'ny hafa ary mitaky tsy fizirizinao amin'ny hevitra efa volavolanao fa tena hoe manaiky hovany fanahy masina sy hotariny fanahy masina. Dia anatin'ny fahanginany koa no ahafahantsika miain'ny hafa. Zany hoe mampiroborobo ny fiainona ao anatin'ny fahanginana. Miasa ao am-pony tsirairay ny fanahy masina, miasa ao am-pony vondrona tsirairay, ary miasa amin'ny sehatra rehetra, fiainana rehetra misy atsika. Tarika ny olona ihany koa hiaino fanahy masina ka ahatanterantsika izay fandiniana miaraka sy ao anatin'ny fanahy masina zay. Zany hoe fomba anankiray ahafahantsika miaino ny fanahy masina, ahafahantsika mitarika ny olona hiaino ny fanahy masina. Ny voalohany ny fahamarinana. Ny olona rehetra ho hitantsika zay rehefa avy eo ny olona rehetra mivory zany dia olona mitovy, tsisy hoe olona ambany na ambony, ka na hiveka izy na tsy hiveka, na pretra na tsy pretra, na laika na tsy laika, mitovy zany. Samy manana telodritra eo iresahana, zany hoe misy justice ao zany. Satria mitovy ny fotoana itenenana. Tsy hoe manambola koa izy dia omena 10 minitra itenena satria manambola, dia nankiray tsy manambola dia 2 minitra nomena azy. Non, mitovy zany ny olona rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Donc faharoa l'inclusion, fampietila. Tsisy olona afaka ahika fa ny olona rehetra matoa tonga eo ohatra antsika zao dia samy manana an'izay fahafahana handray ny fanahy masina, hiaino ny fanahy masina. Zany hoe itsika rehetra tonga eto zany dia samy manana an'izay zony hiaino sy hoenona. Fahatelo la responsabilité, tompona andraikitra. Mataontsika tonga eto manana an'izay hoe finiavana handray andraikitra amin'ny église, amin'ny diocèse. Tiantsika ny diocèse mataontsika tonga eto. Samy manana programme antsika, fanafoitsika ho tonga eto, zany hoe olona tompona andraikitra zany. Zany hoe ny zavatra rehetra ho teneninao zany ho zarainao dia noho izay fanananao hoe fahatsapana fa olona tompona andraikitra anao dia tsy maintsy miteny ny zavatra tsy maintsy tenenina. Ary zava-dehibe zay misy olona tsy te-hiteny, ohatra hoe menatra izy na hoe matavitra, fa eto responsabilité no tsy maintsy hitenenana an'izay zavatra tokony. Ny faefatra réconciliation, fampihavanana. Amaha-olombelonantsika ary ny evanjelandroany miresaka an'izay, samy manana ny clémany, be dia be ilay zavatra mety hampisaraka antsika any. Dia ty resadresaka amin'ny fanahy masina ty mahatonga antsika hipetraka eo an-databatra boribory, zany hoe fanentanana antsika hiavana ary hizara hanatona ny hafa ary hanaiky amin'izay fifantsiana na sahy hiteny ny tsy mety eo amin'ny hafa. An'izay zavatra zay na no hitonina ny fiainan'ny hafa azy, na tsy ho faly azy ny hafa dia diditsika tsy maintsy miteny an'izay, ary tsy maintsy ekentsika ny fahamarinana izay ho tenentsika. Dia zay ilay hoe réconciliation.
ny fahadimy a la communion fiombonana zany ty resadresaka mifanahy masina ty zany a mampiombona matoatsika voreto a dia nasesika zay fitiavana iombona zay dia ny fizarana rehetra ataotsika dia efa tandidro zay fiombonana zay zany hoe ny fiainonao sy ny fitenenanao a dia marika zay fitiavanao a iombona ampiombono ny fitiavana ny Kristy a ampiombono ny fitiavana ny diocèse ampiombono ny fitiavanao a ho sambatra amin'izay maha eglizy atsika tsirairay avy dia ny farany a fahatokisana miteraka fahatokisana zany tsy possible hoe olona miara-mipetraka miara-miasa nefa tsy mifampatoky zany hoe ity resadresaka mifanahy masina ity zany a dia mampiroborobo amintsika an'izay fifampitokisana zay zay mahatonga atsika ho tomporalamy anala za tokonao a zay a tandroakianiny hoe aza matavitra an'izay teneninareo fa matokisa le mifanahy masina fa mifanahy masina no hampitenenareo a sy hiteny zay zavatra tsy maintsy hitenenareo donc matoky mifanahy masina sy matoky andreo olona mandrafitra sy ifitoran'ity resadresaka mifanahy masina ty voalohany zany a dia ny mahaeo a ny fanahy masina fanahy masina tsy resadresaka tsy fosafosa mahazatra atsika izy ty a tsy hoe resadresaka fotsiny fa misy tanjony dia ny fanahy masina mitarika atsika ary ny fanahy masina miteny amin'ny tsika tsirairay avy zany hoe manaiky ampiteneny fanahy masina ary manaiky iainy fanahy masina amin'ny alalan'ireo olona zay miresaka amintsika zay hoe mahay miainy fanahy masina miainy ny hafa dia faharoa discernement communautaire faiza mandanjalanja miaraka io église io a tsy olona ray mandrafitra l'église fa isika rehetra isika ny église dia maha isika ny église zay a dia mila an'izay fiombonana fahaizana miara mandanjalanjana famantarana an'izay sitrapon'Andriamanitra amintsika izay mitady an'izay lalana ahasambatra atsika hitarian'Andriamanitra atsika dia zay zavatra zay a mitarika fisokafana amin'ny hafa sy famelana an'izay hevitra hitanao fa hoe zavatra maharesy lahatra anao masina Ignace de Loyola miteny an'le la sainte indifférence zay ilazany azy hoe misy hevitra zany a efa masaka aminao fa raha tianao nanao amantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy esorinao anaty sainao zay le la sainte indifférence zay le lâcher prise zany hoe esorinao zany a le zavatra hitanao hoe fa io le izy a mba hahafahanao misokatra amin'ny hafa raha tsy zay a miziriziry amin'iny ianao a dia tsy misokatra amin'ny hafa ntsony a ary tsy mandray miara-miasa amintsika sy miresadresaka amintsika dia zay a no mahatonga atsika afaka mifampiaina dia ty resadresaka mifanahy masina ty a mampitombo ny fifandraisana mampitombo ny fifandraisana satria araka le teneko teo a ny olombelona eo fifandraisana no mampitombo ny fitiavana fankatiavana zany hoe ny olona tsy mifampiresaka dia tsy mifankatia ary zay moa le teny hoe raha mifankatia tsy miresadresaka dia very ny androtoko fitiavana lalana atsika zany a miara mandeha ary tsy mijanona amin'ny toerana anankiray fa mandroso zany hoe lalana irisoantsika le izy mandroso zany atsika amin'ity resadresaka ity teny monseigneur Pascal Tamaraina fa le Luc 24:13-35 no ten'Andriamanitra entina nazavana an'ity resadresaka mifanahy masina ty dia ny zavatra tena important dia hoe Andriamanitra mihitsy no miara-dia amintsika miara-dalana amintsika izy ny manokatra ny foam-panahintsika zany hoe izy no te halala ny zava-misy iainantsika ary eo ny lanan'le fiainona zany hoe ianao zany a te hahafantatra ny zava-misy iainan'le olona miaraka aminao miara-dalana aminao ilana zay ifampiainona zay inona ny tanjona amin'ity resadresaka mifanahy masina ty inona ny tanjona amin'ny resadresaka mifanahy masina voalohany zany a dia fitadiavana miaraka ny sitrapon'Andriamanitra miara-mitady ny sitrapon'Andriamanitra atsika ao amin'ny diocèse misy atsika ao amin'ny communauté misy atsika dia tsy rery asika fa miaraka miara-mandroso
tsy miemitra fa mandroso important be zay tsy salegy izy tsy hoe mandroso paray dia miemitra paharoa i finalement tsy dia mandroso loatra fa tena hoe mandroso ohatrany mandeha bicycleta zany misy fotoana tsy dia mandroso fa tsy maintsy mandroso raha zany mianjera dia tsika amin'ny lalana ataontsika io zany ny fanahy masina no mitarika atsika tsy hoe mandeha anjambany any fotsiny atsika fa ny fanahy masina no mitarika atsika ary izy no manilo ny lalana izay aisany toerana ejeka amin'le olona be dehibe reny eo afovoany satria izy mpiandrondra dia izy zany mila mahitany aloha mila mahitany afara zany hoe izy zany ny tandindona zay miresatsika hoe miveka zany ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana ity synode ity satria izy no nahazo an'izay fafenoana raha zay lazantsika anazy ny filaharana dia ny falovana izy fanahy masina zay no ahafahantsika mandroso ary fanahy masina io no manome antsika ny fanantenana mba ahafahantsika miaina ho toy ny prala sy pravavy mpiara-miasa ao amin'ny eglizy indrindra ao amin'ny fanapahan-kevitra raha isika miaraka tsy possible zany hoe olona miara-miasa tsy mifampatoky zany dia ty resadresaka amin'ny fanahy masina ty no ahafahantsika mampijora zay fifampitokisana eo amintsika samy atsika ahafahantsika mifandray mandray ny hafa amin'ny maha izy azy ahafahan'ny olona rehetra misokatra maneho ny maha izy azy tsy possible zany hoe ao anatin'ny eglizy misy olona tsy samy teny zany hoe tsy maintsy olona samy teny marina azay nisany zavatra tsy fampandroso antsika nandray tsy samy teny mena maso atsika ary anisan'ny olana atsika kolotsaina atsika malagasy zay hoe mena maso zay zany fotoana andika teny fa tsy voadika fa miteny mbazaly hoe mena maso anisan'ny toetrantsika zay hoe mena maso samy teny surtout raha misy olon-dehibe eo olona fa tena hoe fomba iainana ny aim-panahy ao amin'ny eglizy fomba anehoantsika ny finoantsika ihany koa fomba anankiray zany entsika iaina ny finoantsika dia mazava ho azy efa nyteny teo hoe mila fiainona mila fahafahana anaty mila fanetretena ary mila fifampitokisana ary indrindra olona vonona isokatra amin'ny tanjona anankiray koa ny ty resadresaka amin'ny fanahy masina ty dia mba hahafahantsika miala amin'ny hoe zaho makany amin'ny isika satria le fizahozahoana indraindray no mahatonga atsika tsy raharahany hafa fa eto zany ezahantsika miala amin'izay hoe zaho fa miditra hoe isika maka ohatra zaho curé anankiray ohatra miteny hoe paroasiko kristianako demokako tanorako kokokokokoko daholo efa finalement tsy anazy io an'Andriamanitra dia ezahantsika zany miala amin'izay kokoko zay fa hoe atsika paroasitsika tanoratsika dasinao tena mahay an'izay trano signagngekanay fa samanao vaditsika zany hoe miala amin'izay ko zay makany amintsika idirantsika bebe koa zay hoe eglizy atsika zany hoe miaraka zany ienoantsika n'izay hoe inona le bitsika ny fanahy masina inona no hitare amin'ny fanahy masina anao amin'ny fotoana izay anaovanao ny resadresaka amin'ny fanahy masina eo mba hahafanao ihany koa miteny marina le zava-misy marina ao aminao no zarainao satria isy fiantraikany amin'ny fiainan'le olona miara-miaina aminao ny fizaranao ny fiainanao fanahy masina ty dia mifantoka tanteraka amin'ny olona zay enotsika rehefa miainotsika zany dia tena hoe mila concentré tanteraka amin'le olona miteny dia rehefa miain'le olona tsika io fizarana ataon'ny olona io misy fiantraikany amin'ny fiainanao satria miara-miaina ianareo miara-miasa ianareo dia atsika tsy hanao vain-drahalahy tsy marary fa matoa marary anazy io dia marary aminao ihany koa zany hoe miain'ny hafa dia misy fiantraikany aminao izay fiainonao ny fijaliana na fahasoavana taona iresahana io inona zavatra miseho amin'le olona miresaka
sy ao aminao zay miaina. Dia zavatra ray tenenina zany a, misy fiantraikany amin'ny olona miteny io a, sy misy fiantraikany aminao zay miaina. Ary ahoana no hitaren'Andriamanitra anareo a amin'io fotoana io, zany hoe ny zavatra rehetra miseho amintsika dia tian'Andriamanitra hanasoa antsika. Zany hoe ny fiainonao ny tantaran'ny olona zany a no ahafahanao a mamantatra hoe aiza no hitaren'Andriamanitra ny fiainanareo. Ka ao aminao a makany amin'ny afo ka atonga anareo a ho iray iombona tanteraka amin'ny zavatra anankiray iainana io. Amintsika amin'ny alalan'ny fifampiainona sy fifandraisana miteny amin'ny fo. Le teny amin'ny fo eto hoe miteny zavatra marina, le tena fiainanao zany a no zarainao fa tsy zavatra amboamboarina. Ina zany a ty hoe écoute active ty na hoe tena fiainona. Ny tanjo zany a dia hoe mba hatsapanao inona marina ny fiainan'ny olona io, inona no mahatonga azy hiteny io zavatra io. Maka ohatra zany a raha misy olona sofotoaka izy, matetika izy efa mamy no hitatsika fa tsy manontany tena tsika manino izy misotro toaka. Ny zavatra tsy ampy zany ao matoy misotro toaka. Dia izy efa mamy no hitatsika fa ny tsy mamy mitady alcool iny tsy hitatsika hoe tsy nisintéressé taminazy atsika. Etrany ny écoute ataontsika dia fiainotsika ny hafa mba ahafantarantsika hoe inona marina ny fiainan'ny olona io ka ahafahantsika manampy anazy. Dia zay maha-active anazy satria mitaky asa aminao le izy, tsy hoe miaina fotsiny ianao fa misy ampiny aminao le fiaininao, ny fahafantaranao ny fiainana. Teny le olona dia anao mangina eo mieritreritra zavatra hafa fa tsy miaina. Zavatra misy zany mety koa zao aminareo eo fa mieritreritrareo hafa misy fa tsy atika amin'anazy. Zavatra mety misy mety hoe mieritreritra io zany zavatra hoanina arivo. Inona tsoka. Dia zay zany mievitentsika satria tsy active ny écoutetsika amin'izay fotoana zay. Fa tena hoe attention tanteraka, attentionné tanteraka tsika andeha olona miaina. Fa tena hoe miezaka mahazo an'izay tena fiainana. Ary eto tena hoe ny olona tsirairay dia samy manana ny tantaram-piainana. Dia eo ilana ny asa mifandray masina eo am-piainona ny hafa. Zany hoe rehefa miaina ny hafa atsika zany dia zay hoe ny fanahy masina no mampiteny amin'ny olona io. Ny fanahy masina no mampiteny amin'ny olona io. Dia eto zany question pratique. Éviteo zany ny misotro. Misy olona le tsy samy tena tsy misotro. Raha misotro antsika zany mety tsy ny fanahy masina no teny fa le toaka ny sotrotsika. Dia évitena zany raha misy olona tena hoe timide izy dia tsy mahasokatra vahoana tsy mipainsa kely izy. Dia tsy fanahy masina ny teny amin'iny fa le consommation. Dia eto zany tena hoe io zavatra eto teny aminao zany dia asa ny fanahy masina aminao. Ny fanahy masina mamiditra amin'ilay fiainan'ny olona tanteraka anao zany. Tena hoe idiranao ny fiainan'ilay olona. Ary zay le principe synodalité hoe mifampidipiditra ny fiainatsika. Eto zany tsy marina hoe tsisy idirana, misy idirana. Dia zavatra eto ataontsika misy idirany hafa. Ny fiainako zany idiranareo dia fiainareo koa idirana satria zay mampiara-dia tsika. Tsisy vara zay mampiara-dia tsika raha miaraka eo izy nefa tsy mifampiditra ny fiainatsika. Dia tsy mifampiditra ny fiainatsika raha tsy mifampizara ny tena zavatra misy ainatsika. Io zany mila fanetrentena. Mila fisokafana amin'ny hafa. Mila faharetana. Satria zay no ahafahantsika miara-mandroso. Dia ny faharoa miteny amin'ny fo. Tamin'ny dikana voalohany amin'ny vadimekoma misy mitena zay hoe misy olona rehefa mivory tsy miteny izy. Tsy te hiteny izy zany na menatra izy na tsy manan-kevitra. Dia ny zavatra voalazan'ny vadimekoma dia hoe rehefa misy karazana loatra an'izay ka fantatrao fa tsy hiteny tsy mason'olona dia mitady fomba ampitenina azy. Dia ny amin'ny pause récréation any izy no ampiresahanao satria any izy mety resaka koa. Dia mitady fomba zany atsika ahafahan'ny olona tsirairay maneho an'izay. Zay no tonga nanteny tamaraina hoe
aza matahotra hoe ahoana ny anangotana zany hevitra zany a tsy hevitra ambonina ny vela izy a fa fiainatsika izy fiainatsika zany a no resantsika sy zaraitsika ia fa mitaky an'izay fanetretena mba hahafanao mizara ny fiainanao mitraikefa ny ainanao dia ny fiainatsika mihitsy zany a no engagé am'le izy isika izy zany mirotsaka tsehatra am'le izy dia isika no mamoaka an'izay ao anatsika dia eto a fadila manome-tsiny hafa hoe lo izy na tomanao anao tsy fanometsiny fa le zava-misy a zay le zava-misy azay le tenenina tamaraina hoe matetika le zavatra négatif le zavatra niba zany entin'Andriamanitra hanatsarana fanoy anazy dia raha tsy zarainao zany io a dia lasa tiantena ianao fizarana fandraisaky tenenana mitraikefa ny ainatsika ary zay moa le nitazavay malozy tamaraina hoe ahoana mizarantsika an'izay le miainatsika an'ity eglizy miaradia ty a an'izay toerana rehetra misy atsika dia tomboka atsika amintsika zany izy hoe ianao a amaolombelanao a rehefa miresadresaka ahoana mizaranao ny fiainanao traikefanao manokana ho an'ireo olona zay miara-miaina aminao dia raha samy manao an'izay daholo atsika dia lasa harena eo ny eglizy le traikefa sy diainana ny hafa marina tokoa ia tena hoe rehefa miaino atsika zany a dia tena miaino fa tsy hoe miaino aino faharoa miaino ny hafa fa tsy mitsaha tsy mitsaha misy ohatra anankiray ty zaraiko aminareo miteny eo miteny hoe anao veranao mavita zany ao olo-dehibe hoe dia anao manao azy zany tsy izy zay na ina zany zavatra teneny ao a dia enohy ankarenam-panahy enohy daholo ny zavatra teneny eo a indrindra ny fomba ilazany azy misy olona rehefa mizara manao conversation misy olona mitomany tsy manina avelao tomany eo izy surtout vehivavy matetika rehefa tena tratra fihetseky dia eo mitomany eo izy dia aza fafana ny ranomasy mifaritra ho azy eo omaika tsy vita raha fafana fahotana mahafaty a ary misy manao an'izay mandritra ny anankiray ny teny eo sy manomana zavatra teneny satria toro manaraka avy eo zay zany le fotoana alohan'ny conversion spirituelle maka fotoana atsika hanomanana le zavatra tenenao zareo rehefa manomboka manao partage na le toro voalohany a tsisy hoe fanomanana tsony ny zavatra ataonao fa zavatra voasoratra fa voahomana zany évite eo zany hoe teny anankiray a dia nao voamietrehitra moa zany zavatra teneny toko rehefa avy eo non tsy izy zay digapiaina iainanao lazao a ny hevitranao ny fihetseponao ia atsika malagasy matetika tsy dia maneho ny fihetsepona fa tena hoe zava-dehibe a ny anehoana an'izay raha tezitra anao aseho fa tezitra anao raha faly anao aseho fa faly ny fizahozahoana zay le tentsika ty hoe miala amin'ny izaho fa miezaka makany amin'ny hoe isika zay a ny tepika faharoa ny fahatelo a nina ny zavatra andrasana amintsika tsika rehetra facilitateur daholo animateur mpanentana zany mpandritra matotsika anazy nomination na omaly azy tsy maneno misy ilanantsika zany dia inona daholo ny zavatra andrasana amintsika mitoetra takina amintsika dia masina Ignace de Loyola le teny amteo a izy no développé nyty conversion spirituelle ty dia torohevitra vitsivitsy a nomeniny raha lahany voalohany a tsy miandany amin'ny hafa ia neutre ianao zany maha facilitateur anao neutre tsy miandany olona manetry tena vonona handray ny hafa tsy miandany tsy miandany a olona manetry tena vona handray ny hafa olony vavaka misokatra amin'ny fanahy masina olona mivavaka misokatra amin'ny fanahy masina ny hoe olona vonona hotariny fanahy masina maintsinjo ny zavatra mety iseho amin'ny
mpandrindra anazy mampanentana anazy izy zany a mahita ny zavatra rehetra miseho ary mandray ny zavatra rehetra miseho mandritra ny fotoana anaovana ny resadresaka ahafahana mahazo ny zavatra resan'olona aminy mahay miaina zany hoe ny fiainona zany eto a mba hahafahanao mahazo hoe inona marina ny tianyty olona ty hotenenina olona tsy maimaika tsy taitaibombona zany fa olona posé bien posé maka fotoana izy zany a mandanjalany tsara hoe inona ny zava-misy a dia zay vao miteny tsy olona mitratrevatreva zany inona ny zavatra andrasana antsika zany ny rôle ny facilitateur voalohany a ianareo a ny facilitateur zany mitarika ny resadresaka amin'ny lalan'ny vavaka zany nareo zany mitarika mpanentanareo a toko ina daoly a le zavatra atao dia azavaina zay zavatra zay alohany anongona fa reo aveo za manazava ianao miteny voalohany a dia manaraka ny daoly a rehefa aveo dia izy ihany koa no manendro anankiray a andrindra ny fotoana zany hoe time keeper gardien du temps hoe izy mijery hoe tapitra ny fandraisaka tenenana anao a dia mihafa indray ny teny dia misy anankiray zany a dia ny facilitateur koa mijery hoe voahaja ny fotoana omena ny tsirairay samy manana 3 minitra tsy ohatra ny 3 minitra ny tsirairay itenenana izy hoe afaka 30 seconde tapaka ny micronao mba ahafahany miteny ny zavatra rehetra tsy maintsy mitenenina dia io a rehefa voasoratra anareo ny zavatra tsy maintsy teninareo a dia tsisy baratain fa tena hoe voahaja io fotoana io a ary le zava-dehibe tsy maintsy teneninareo a zany hoe tsy voavita zany anankiray a dia miteny anankiray fa asina temps de silence fangina araka le teneny teo a mba toerana be amile resadresaka miaraka amin'ny fanahy masina le fangina maka fotoana fangina zao a idirantsika amin'ny digana faharoa fiodinana faharoa adidin'ny facilitateur ihany koa ny manondro manendra secrétaire anankiray zany hoe mpandray tsoratra zany ilaina zay a amin'ny toro fahatelo fiodinana fahatelo zany satria le resadresaka rehetra atao teo a tsy maintsy afara amin'ny fanapahan-kevitra dia le fizarana rehetra ny raisina tsoratra dia misy olo anankiray zany a andray atsoratra ny fambizarana rehetra anankiray a hamarana le resadresaka amin'ny vavaka zay zany a ny zavatra andrasana aminazy zany izy zany a ny mpandrindra mpanomana an'io resadresaka amin'ny fanahy masina ia ahoana no anomanantsika an'ity resadresaka amin'ny fanahy masina dia maka fotoana ny tsirairay ivavahana temps de prière personnelle dia ny zavatra ataony amin'io a mijery hoe inona ny zavatra anentana amin'ny fanahy masina azy ka hozarainy amin'le toro voalohany le fiodinana voalohany amin'ny resadresaka atao dia ny question ho resahana zany a efa omenana mialoha dia anatin'ny fotoana mivavaka aty a no anomanana an'izay zavatra hozarainao amin'ny alalan'ny vavaka araka zay anlova ny fanahy masina anao amin'ny fotoana eo eo amin'ny 30 minitra ao zany a nanaovana an'izay dia alohany avitan'io vavaka manokana io a araka le teny zao dia hoe soratanao daholy a le zavatra hozarainao le traikefanenanao ny fiainanao araka ny nanolova ny fanahy masina anao a tamin'le vavaka natao anisan'ny zavatra omanina ihany koa zany a aloha anaovana resadresaka amin'ny fanahy masina le fotoana anaovana azy dia eo amin'ny adiny-ray sasany eo arakaraka le isan'ny olona amin'ny groupe zany dia ny groupetsika tsy mihoatra ny folo ny groupe ray zany a tsy mihoatra ny folo dia ny fotoana ilaina zany anaovana ty resadresaka amin'ny fanahy masina ty a dia eo amin'ny adiny-ray sasany eo dia tsy mihoatra ny adiny roa tsy mihoatra ny adiny roa zany hoe ny mahatonga azy adiny-ray sasany a raha olona folo zany a 3 minitra avy a dia misy toro anankitelo a dia zay makatomanina ihany koa dia le fanontaniana mila mipetraka mazava le fanontaniana
ho zaraina sy ho fampiasana. Raha ivory ianareo a dia le ordre du jour ifampiasana no zaraina ny aloha, ary zay a no entinareo mba afaka mandritra le 30 minutes alohan'ny resadresaka amin'ny fanahy masina. Zany hoe mila homanina mialoha zany, fa tsy hoe anomboka eo zay hoe ino zany zavatra vorintsika zao, non, mila homanina zany le thème sy le fanontaniana na le ordre du jour fanilazako teo, dia zay zany ny tsara indrindra. Dia adidin'ny facilitateur zany no mijery no zavatra rehetra reo alohan'ny anomboana le conversation. Vonona zany reo zavatra rehetra tereniko teo reo dia fomba ahoana no anomboana anazy. Dia voalohany tsara raha samy miteny ny zavatra manentana azy ny tsirairay alohan'ny amboana an'le conversation. Zany hoe efa vita zany le vavaka le 30 minutes et personnel dia alohan'ny anomboana le fizarana zany, alohan'ny amboana ny toro voalohany le fiodinana voalohany tsara ny zarany tsirairay ny toe-po anatiny hoe olona manahoana ianao alohan'ny izaranao ny fiainanao, tezitra ve sa faly sa olona matahotra sa arakaraka an'izay zava-misy iainanao eo. Manampy be zay mba ahafahany tsirairay mahazo sahady ny fizarana zay atao, dia mety hitarika alahelo amin'ny hafa zay zavatra zay, dia tsara zany no fizarana an'izay. Efa mipitra sady zany amin'izay hoe partage na fizarana hatao rehefa avy eo. Dia ohatra vitsivitsy reo tena hoe ampay na hoe ao tsara na hoe tena tratry embouteillage teo tsy nietsika mihitsy, tena somary nerveuse, peu importe zany zay zavatra misy aminareo. Ho an'izay manambady ohatra hoe vao niady tamin'ny vadiny izy tamin'ny hoe tonga dia tena vao avy niady tamin'ny vadiko za vo teo izy dia mety misy impact ny fizarana atao zay niady tamin'ny vadinao dia tsy niadinareo zarainareo mazava ho azy, dia ny fizaranao an'izay efa kely le bionao sady hitamperer zay. Na hoe famaly tamin'ny supérieur ianao teo, na famaly tamin'ny raha évêque anao zany, dia famaly tamin'ny vicaire général anao no anao an'ilay zavatra, dia misy tsary lazana an'izay zany mba ahafahantsika dominer le partage zany mba tsy hihoatra ny famizarana. Pardon. Mizara telo zany le resadresaka atao. Voalohany amin'le toro voalohany zany, fiodina voalohany tsy maintsy miteny, zany hoe samy miteny daony ny tsirairay, ary manana telo minitra ny tsirairay hanaovana zay fizarana zay efa nomaniny tao amin'le fotoana ny vavaka. Dia rehefa mizara ianao zany ny fiainanao dia le fiainanao no zarainao, le fiainanao le zavatra niainanao marina tokoa. Aza mandeha amin'ny généralité zany fa tena hoe le zavatra niainanao, hoe ny zavatra ny fiainako no zaray, ny zavatra niseho taminao no zarainao, fa tsy hoe le zavatra niseho tamin'ny hafa, satria fiainanao no tantarainao. Voalohany zany efa teneniko teo fa velika mandeha hoe tsisy afaka manao commentaire, fa miteny anankiray dia miaino ny zavatra ataontsika ampandiana. Anankiray aza mieritreritra zavatra hafa fa enoy zavatra tenena. Dia eto pratika tsara indrindra, tsara mba maty ny telefona satria imagine moa zany hoe miteny anankiray dia mandeha ny telefona anao dia afotana ny fiainana. Dia direvantsika diratsika le fiodinana telo les 3 tours amin'ity conversion spirituelle ity. Voalohany ny zavatra atao amin'le fiodinana voalohany zany dia miteny sy miaina. Samy miteny ny tsirairay dia miaina ny hafa. Dia eto tsara indrindra dia mamaky le zavatra voasoratra anao na le tana amin'ny fanahy masinanao ho zarainao amin'ny hafa.
papa François mamelomelona an'ity hoe rehefa miteny atsika tsy andresy lahatra ny hafa na hoe ampandresy lahatra ny hevitra anao fa tena hoe izara mitraikefa ny ainanao. dia mila sahy miteny zay hoe parler avec le cœur. Raha timide anao zany raha sarokenatra anao matono eo responsabilité be ny mahanao eo dia mitenena fa tsy maintsy miteny. Ao nelanelan'ny toro anankiroa zany misy fahanginana roa minitra. Andraisanao hoe inona zany no zavatra ientson'Andriamanitra anao amin'le zavatra heninao teo. Dia ny zavatra atao zany amin'ity deuxième tour ity dia hoe manome toerana ny hafa. Miditra amin'ny fiainan'le olona anao zany manaiky ho entan'le fiainan'ny olona na le traikefa ny ainan'le olona. Dia eto ny facilitateur ny mpanentana zany no manentana ny tsirairay ihany koa ohatra le tamin'ny voalohany teo samy miteny hoe inona ny zavatra nanaitra anao tamin'le zavatra heninao teo. Inona ny zavatra nanaitra anao tamin'le traikefa ny ainan'ny olona zay nanao fizarana teo dia samy miteny. Inona zany ny fihetseponao tamin'le zavatra voalaza teo. Inona zavatra nanaitra anao. Nampaninona anao ny fiainonao ny traikefa na zarana an'izay zavatra nanaitra zay. Raha tsorona zany amin'ity deuxième tour ity no amalinareo ny fanontany mety hipetraka hoe nampaninona anao ny zavatra hainao teo. Hoe inona zany ny zavatra niseho tao anatinao rehefa niaina le zavatra nitenenina teo ianao. Zay zany raha tsorona ny zavatra tenenina amin'ity deuxième tour ity. Misy zavatra mifampitohy ve? Misy fil conducteur zay misy zavatra mitohy ve amin'le zavatra rehetra ny partagena teo. Misy zavatra tiako hoeny ve fa tsy heny tamin'le partage teo. Dia izay no zarainao nanonanao tamin'le zavatra rehetra heninao teo. Misy zavatra ve anentanan'Andriamanitra anao atsapanao ny sitrapon'Andriamanitra aminao tamin'le zavatra heninao teo. Miteraka filaminana eo aminareo ve le zavatra nizaraina teo sa mifanohitra amin'izay. Hoe le partage natao rehetra teo zany misy zavatra mirindra eo amin'ny fiainanareo ve sa tsy zay. Zany hoe le deuxième tour ity zany eo no mitarika atsika amin'le dingana fahatelo farany. Zany hoe mijery hoe inona daholo ary zany ny zavatra mampiray na mampisaraka anareo. Dia ny zavatra atao amin'ity troisième tour ity zany dia hoe miara-manorona, miara-mandray fanapahan-kevitra. Dia vonona no miteny fa respectena foana dia 3 minitra. Dia eto zany ny zavatra andrasina dia hoe inona daholo ary ireo zavatra mampivondronareo, le zavatra hitoviazanareo zany. Na hoe inona le zavatra tena hoe mampisaraka anareo le zavatra tsy hitovizinareo. Amin'ity troisième tour zany karazana synthèse hoe inona daholo le zavatra iraisana zany mampivondrona. Dia iny ny fanapahan-kevitra ho raisinareo. Inona zany le vokatra le discernement natao teo. Le zavatra rehetra ny fampizarana teo zany mitarika anareo ho amin'ny mila tenany koa le olana na hoe vato misakana amin'le fiainanareo na amin'le zavatra mifampizarana teo. Important ilazana zay satria mety zavatra tsy maintsy horesanareo na ezanareo ioarana mba hafahana aminao conversion. Dia ny amarana anazy dia vavaka misaotran'Andriamanitra tamin'le fotoana rehetra niaranako. Zany hoe atomboka amin'ny vavaka dia faranana amin'ny vavaka. Le consolation le hoe hery manentana anao miteraka hafaliana. Zay le consolation. Azay avokatry ny fanahy masina.
ile désolation mifanohitra amin'izay zany hoe raha consolation zany mizavatra mivoaka eo zany hoe mahatsapa an'izay afalita zay anao mahatsapa zay afanampo zay midika zay fa ny fampiaino nareo ya ary mandroso miaraka amin'ny fiainona ny vokatry ny fanahy masina na amin'izay hitany fanahy masina dia fofo-manambara zay fa miaino ny bitsika ny fanahy masina nareo ary ny fiainanareo zany dia araka misy reo dia misy conversion tsy maintsy ataonareo misy fibebahana tsy maintsy ataonareo zany hoe mihena zany ny aim-panahy eo na hoe amin'le tory voalohany tsy fampiaino nareo fa miteny nakiray dia milalao telefona sasany dia endriky nakiray zay fa tsy miombona ianareo tsy mifankatia nareo tsy miaino eo ny andiny fahatelo amin'ny telopolo any hoany raha voafantatra ny zareo fa i Jesoa le niara-dalina tamin'izareo mbola tsy lany le sakafo fa telo eo dia miverina tany Jerosalema zareo nandray fanapahan-kevitra izy itory ny Romafaly ary fantatrareo ny antony nahatonga zareo nitsoaka tao Jerosalema tahotra dia zay tahotra zay mivadika ho fasa ohatran'izay koa raha le fizahozahoana zany mibetsaka dia midika zay fa tsy miaino ny feon'ny fanahy masina ianareo ary manalavitra ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fahavalo farany inona zany ny zavatra atao amin'ny famaranana aorian'le vavaka zany aloha nisarahanareo dia ny zavatra atao bilan de rapport anao jery-potika sy mandray atsoratra ny zavatra rehetra miseho teo zany hoe miara-mijery nanahoana nanatanterahana le resadresaka tamin'ny fanahy masina dia mijery miaraka hoe inona daholy ny vokatra n'izay resadresaka ina dia eo ndraiky koa nareo mametraka hoe amin'izao le tsika mivory amin'ny manaraka dia ny famarana anazy dia ty citation-ny Charles Eisenstein ty no mananako anazy ya tsisy dila amin'ny synodalité fa za fosy manamby azy hoe mety midika mahadika an'izay hoe raha tsorona zany le resaka synodalité karandia dia zay hoe isika zany le monde misy atsika le tontolo misy atsika tena hoe tontolo anjakan'ny fitiavan-tena anjakan'ny voly zay manambola ihany ny teny zareo keny amin'ny paroasy izy matetika le président fiangonana tsy ako za moa tsy curé fa matetika reny zany mahazo avaram-patana zay zany ny zavatra misy atsika ny synodalité fa tsy zay zany hoe miala amin'izay fiarahamonina anjakan'ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola zay fa miditra amin'izay hoe fiarahamonina anjakan'ny ny irotsa-tena atsika hanao izay zavatra takino eglizy io ho eglizy miaradia mandray andraikitra miombona sy manateraka asa par personne amin'ny non tena hoe fa le 3 minutes fa vita fe zany tena hoe izao zany le vokatry ny fandravorana zany tonga le tara le loahevitra efa aoreny zaraina amintsika reny fanontaniana ho valitsika zany anaovantsika n'ilay fampiarana sady fanandramana ny exercice ny conversation dans l'esprit dia zao le fanontaniana hoe endrika eglizy miaradi missionnaire manahoana no misy ao amin'ny diocèsenareo ary navy ireo endrika fiarandi vaovao mivoatra mivohitra manoloana ny fampiroboroboana ny toepanahy takiny synody sy ny liturgie mandala fiarandi dia arak'ile nilazain'ny père Rodin teo fa averiko sy kelikely fotsiny ny ataontsika voalohany dia lay mandray lay fotoana samirery hivavahana sy andiniana an'io feza io fanontaniana io dia misy lahatsoratra zany avy amin'le document final le tahirikevitra farany ampiarahana aminy ovakitsika afatsika manao an'ilay fandiniana lay 30 minitra fa afaka samirery eo antsika manao azy sy mandinika azy vita 30 minitra
ampaneny lakolositsika hanomboka amin'izay an'ilay conversation spirituelle izay hoarana eo, zany hoe hanao an'ilay fifampizarana izay ny tsirairay tory voalohany, fifampizarana izay nanaitranao tamin'izay nolazainy mizara teo aminao amin'ny tory faharoa, ary amin'ny tory fahatelo farany dia misy an'ilay fifanankalozan-kevitra sy vavaka tonga hatrany amin'ny prise de décision, zany hoe ilay fanaovana hoe fisafidianana ny inona ary no tanteritsika amin'ny assemblée groupe, satria ny asan'ny groupe rehetrarehetra dia miakatra ty manao assemblée générale hifampizarana zany izy. Io tsy vitantsika androany fa raha pitso maraintsika manao satria